dia mbola afany miarabanao hatrany amin'ny takariva ity raha zao anao vao mamadika ny fahita lavitra ao atao anatin'ny fandarana l'entrevous ary dia ny politika hatrany alohan'ny nombana amin'izao fotoana izao handraisantsika ny vahintsika amin'ity takariva ity Andriamatoa Gilbert Rarzatovo miarabanao ary ny resaka ifanaovantsika androany dia ny fanohananao sy ny fahitanao fa handresen'ny candidat Marc Ravalomanana ny anton'izay ny antony tsika ne misy foana ny hoe prévision marina fa hoe tsy ny hoe ny mahalany an'le hoe izy no lany dia hoe ndotrika hanoana anazy fa misy foto-kevitra ao tsika sady manao gazety no manao politika ary tena hoe ny manaraka ny raha-pirenena kapeny eto ne tsika mahalala zay raha mpanao gazety tsy mahafantatra an'izay dia zay no hafahafa raha metrahan'ny olona fantany hoe inona ny antony mahatonga ny zavatra sahala amin'izao nefa tsy haintsika zany dia hafahafa zany raha mpanao gazety ianao andrena moa fa raha hoe raha mpanao politika za misy zavatra maromaro ny ainana teto n'ity Madagasikara tsika ity na dia ao zany hoe fividianana eto ane sahala amin'izao mandatsabaty fotsiny sahala amin'izao ndrotaka tsy mitombona tsony zany misy zavatra niova be dia be hatramina ny siny indrindraindrindra ny antsoina hoe radio de proximité sy ny télévision de proximité zay sy ary tatorina moa ny siny te réseaux sociaux internet sy ny sisy tia niova betsaka zava-misy eto Madagasikara ny fomba fiserasera ny fomba tsy fiserasera fotsiny fa ao anatin'le resaka fividianana zany mba azahoantsika mijery hoe ahoana ny tena fandehany efa afaka manao ny sondage sy ny anina rehetrarehetra tsika ao anatin'izay zany ange ny olona tonga amin'izany fahazany rehefa nandalo dingana marobe teo anatin'ny fiainam-pirenena matoa ny olona tonga amina sehatra hoe zay zavatra tenenindry zalahy mbola tsy mivoaka akory ny fividianana dia tafavoaka ny zalahy ny valim-pividianana ary tena manakaiky ny orina virgule sy zany tsy mitovy ary any États-Unis azaka ohatra hoe any États-Unis ianao ny vato mbola tsy voaisa akory ny résultat fa voaka ny CNN efa fantatry ny olona zany ka zay fahazaranao anatin'le fandinina n'le resaka fiainam-pirenena ankapobeny zay tsika mpanao gazety zany tokony alalana zany eto Madagasikara eto misy zava-misy ary misy ny zava-misy anankiray ao anatin'izay dia no hoe aiza fividianana loi de nombre zay maro an'iza no mandresa iny misy eto Madagasikara tsy mitovy ny fiparitahan'ny mponina répartition géographique amponina zany maromaro kokoa an-tanàn-dehibe maromaro kokoa iny atsoin'ny olona hoe backbone de Madagascar ny haute terre centrale zany iny haute terre centrale iny ao anatina tradition na géographique anisy teto dia iny be olona indrindra tamin'iny nisy formation na société nipetrapetraka tany dia manomboka hatreo amin'ny Sofia mandrapatonga any Osy iny zany zone de concentration zany hoe iny be olona indrindra eto Madagasikara rehefa be olona eto Madagasikara iny dia ndikan'izay mifanahatsana amin'izay ihany koa nisy ampifidy ary rehefa mifanahatsana amin'izay nisy ampifidy dia iny zany no misy eo hatramin'izay nanarahantsika azy misy no hoe hatrany amin'ny 5 na hatrany amin'ny 50 isanjato ny mpifidy raha ohatra ka manitatra kely tsika hoe avy eo Sofia dia mahazo kely ny province Majunga mahazo kely province Tamatavy dia zay rehetrarehetra zay dia mahazo kely ny sud-est efa mahatratra ny 60% mahery zay ampifidy eto Madagasikara ka zay candidat mafy an'izay zay no lany foana eto Madagasikara ary zay zany tena zava-dehibe zay ny antony de zao iny le lazaintsika hoe iny zone de concentration d'électeurs iny ka matanjaka be zay raha mijery ianao Ravalomanana teto nandeha 10 taona tsy tao anatina resaka fitondrana tany Afrika Atsimo sy ny sisa fa misy foana tavela ao anatiny ny olona manaraka ny Ravalomanana na tsy voatery time eo fa sy olona sy identifié tamin'ny Ravalomanana dia mijanonao eo indrindra no ateveny
ao anatin'le resaka hoe rafitra ny fiangonana io zavatra io rafitra ny fiangonana tsy voatery protestanta fotsiny fa misy katolika misy ao anatin'ny FFKM manandraikitra amin'izany raha valomana ary tsy hoe manipulation na resaka fivavahana zany fa zavatra mandeha ho azy zany amin'ny fifandraisana maolona rehefa manao satria raha valomana tany 99 tao amin'ny SLK ny sampana laika kristiana dia rehefa aveo izy tafitra amin'ny 2000 tamin'ny synode lehibe tany Tuliara lasa vice président ny FJKM ary rehefa aveo izy am'izao fotoan'izao lehibe ny président ny fankalazana amin'ny fahadimapolo taona zany rehetrarehetra zany misy raikitra tavela ao anatin'ny mpivavaka zany na inona tenenitsika na iresakitsika hoe aza manipule olombelona koa reo olona mpifidy reo olombelona koa reo mpivavaka reo misy identification ary lefa ao anatin'le fobe FJKM izy mazava ho azy fa ao anatin'le resaka FFKM sisy zany hoe misy rafitra angeza be ao ilalovatra valomana ray zay ny faharoa raha valomanana dia nanana endrika tatsaha zay le mpividy ronono filazan'ny olona azy nanana endrika tatsaha raha valomanana ary dia tao izy no niakatra moramora dia lasa anisan'ny mpandraraha lehibe teto Madagasikara dia zay zavatra zay misy identifieny ny tatsaha ary rehefa tatsaha ny resahana 85% ny vahoaka eto Madagasikara ozytsika tatsaha avokoa zany hoe ireo tatsaha reo zay mieritreritra valo hoe iny le anay zay zava-dehibe zay iny le anay zany hoe ny fo no miasa amin'izay fotoan'izay amin'le olona hoe iny le anay tafita ary misy identifie amin'iny satria le olo iny tafita ary jereo tsara fa raha valomanana tsy namadika mihitsy amin'izay resaka tatsaha zay na président ny république azy izy dia nataony teny avoloa zay resaka fiainana tatsaha zay le vitrine de Madagasikara ary zay tena miraikitra ao anatin'ny fony vahoaka zay fony tatsaha zay ary raha mijerytsika hoe fiainana tatsaha tamin'ny andro raha valomanana jereo tsara fa io omby vavy be ronono io mavaky ny adina raha valomanana vaky ny adina dia tanimbary tsy omby vavy be ronono zay tsy afa miala amin'izay ary zay le attachement à la terre ny vaky ny adina zay ary zavatra anankiray sy identifie amin'izay ny olo ka raha miroborobo ny fiobiana omby vavy naiza trany dego ka hatrany bonglava sy ny eto kibomberina sy ny sisa mirobo ny fenopomby vavy tamin'ny andro raha valomanana no nanomboka ary raha miroborobo amin'izao fotoan'izao le ataony ina moa ny produit dairy product ozy ny olona produit de lait raha ohatra ka miroborobo reny amin'izao fotoan'izao manono ny asa vitana valomanana zavatra rehetrarehetra tao ka amin'izao fotoan'izao raha fiainana ny ambanivohitra zany nampandroso ny fiainana ambanivohitra tany nanana ndraikitra ngeza be tao raha valomana ary zay tsy anadoroa ny vahoaka azy ao anatin'ny grande bourgeoisie indray na aiza izy na aiza dia raha valomanana c'est la réussite raha valomanana c'est le phénomène satria tany tsy misy tonga any amin'ny resaka empire no mipetraka zany na ininona teneninao miraikitra ao anatin'ny saina valomanana zany zay le azako anao hoe mio aloha le fiefo ka natany 10 taona azy izy absent eo amin'ny paysage politique tsy manadino azy reo olona reo rey le atao hoe magma électoral raha valomanana mipetraka ao foany reo tamin'ny premier tour ny 50% tsy mifidy presque 50% tsy mifidy io tsy no hoe reo le indécis maha indécis andreo ao fiefo naturel raha valomanana andreo ka raha ireo no vahetsika amina mpiaradia amin'ny raha valomanana anatin'ny fifidianana zay lo azako anao matanjaka raha valomanana amin'io za tsy miteny hoe tsy maintsy zay hoe tsy tonga dia lany ho azy izy tsy zay fa hoe raha voahetsika ireo ka votage raha valomanana en position tamin'ny premier tour amin'ireo grande ville Madagasikara reo na tsy miampy azy reo fa sala amin'iny ihany za miteny hoe lasa raha valomanana io zay anisany anankiray ngeza be zay zavatra anankiray herintsika zay anisany ianao fa inona zany mety hoe antony hafa ihany koa raha izay satria raha programme efa hiara-mahita sy hiara-malala iny MAP2 izay arosony ny candidat marika raha valomanana raha toka fampanantenana ny amin'ny fomba fiainana ny toetsaina izay hoentina mandritra ny fitondrana raha toka lany filoham-pirenena dia efa fantatra ihany mikasika izay inona ireo
karazana antony hafa hoy ianao izay famakafakana ara-pifidianana zay aloha no nataonao dia inona indray le antony hafa izy ianao ny antony hafa anankiray a le ravaly manana mihitsy 7 taona moa zay izy androany mihitsy 7 taona anjaratsika koa miara-base tratran'izany satria mety futur président izy dia zavatra anankiray dia zao raha mijerinao ravaly manana ny ravaly manana jereo nge surenao ny ravaly manana napetraky ny gasy ny vahoaka ny antso azy hoe dada ny mpitondra ambony tao amin'ny fanjakana sy miaramila ny antso azy hoe masoandro ny mpiasa antico ny antso azy hoe ramsey ny mpanao politika ny antso azy hoe rawity jero tsara vao anatin'izay a dia nisy surenao napetrapetraky ny olona le pakalaza fa tsy nety mipetaka mihitsy ary tsy nety nalaza fa reo ihany nalaza inona dikan'izay le perception le fijerin'ny olona n'le olona mihitsy ny zava-dehibe ngamba ao le fahamatorana ray zay ary am'izao fotaon'izao le izy nakany Afrika Atsimo tonga de olona voatery tsy maintsy miofa satria mafy tany ravaly manana no insistany tany Afrika Atsimo raha fijeritsika ravaly manana tamin'ny voaloha dia nampitahotra ny olona fijery azy enjakenjana zay moa toetra anankiray tena naolo azy zay amin'ilay déterminisme géographique mbola hoe tsy fotoana iresana zany amin'io resaka anavaky ny adiny io fa izao no tena maha important ny zavatra io ravaly manana rigueur amin'ny fitantanana ravaly manana discipline notion de discipline ravaly manana notion n'asa miditra ho amin'ny orinasa ny ravaly manana fito mialo izy amin'ny 2 alina ravaly manana raha miasa ao anatina toeram-piasany a tsy misy miodiny io machine ao amin'ny toeram-piasany io raha tsy hain ravaly manana tsy enjery ny machine rehetrarehetra ao hainy tsy enjery dia hainy pièce par pièce ary hainy tsy enjery ny dingana fanatanterahana ny fanamboarana zay produit ataony ao na inona ary zay zany anisan'ny kiray rigueur anakeza be ao anatin'ny fitantanany ravaly manana zay ravaly manana tsy le olona tonga dia miresaka fotsiny mamperitreritra anao zavatra be dehibe fa ny ravaly manana dia hoe vitatsika io ary minonareo fa vitatsika io zany hoe le positivisme amin'ny ravaly manana nitondrano ny vahoaka fa tsy resaka le programme be apetraka ao satria le pragmatisme ny ravaly manana tena zava-dehibe ka zay ne razatova zafady mety manavaka anao fa mety ifampitohy aminazy ihany no entina mamaly ny izay positivisme amin'izay satria mbola miandry sy mianoka amin'izay hoe mino fotsiny sy miandry azy havita izay foana ve zany zao hatramin'izao sa hoe mila miandry zavatra zay le hoe concret le hoe tedavana hoe inona le zavatra tena mipetaka zavatra concret tsika dre tsy resaka tara roa siècle tsika tara roa siècle mihoatra amin'ny olona dia lasitsika manenjika ny temps perdu fotoana lany tao anatin'ny fiainatsika io ny mahadiso atsika ao anatina feritreretana ny atoditsika hoe fampandrosoana développement eto amin'ity firenena ity itsika zany tonga dia tanina fotsiny hoe zao nataon'ny olona dia ndotsika hanao an'izay fa tsika tsy manaraka ny évolution naturelle misy eto amintsika ny olona raha jerenao zao manenina anao civilisation de béton ohatra ray zay zany ataoko aminao fa itsika zany inona ny zavatra tadiavitsika zao sakafo hoan'ny olona zavatra tadiavitsika ny olona afaka mitsabo tena zavatra tadiavitsika mifandripahalemana eto amin'ity firenena ity zavatra tadiavitsika ny resaka fanafoanana ny kolokolo sy ny fitsitsarana ladrary ny are-pirenena io zay zany hoe raha nomboka fampandrosoana eto Madagasikara tsika misy zavatra tsy maintsy mipetraka aloha dia ny discipline aloha zay ny tsy hanaovantsika anio gabiraraka isan-karazana eto amin'ny firenentsika io ka raha discipline nataontsika izy ny manana an'izany tsy tonga dia any amin'ny manenjika be hoe ndontsika tonga dia anao an'izao discipline aloha mehoanina aloha ny vahoaka olona roa ihany président teto Madagasikara manana an'izay notion zay zay hoe politique de proximité zay no roa dia tsy ranana ny nanao politique au ras du sol développement au ras du sol ny politique ankibo
raha valimanana niodina tany amin'ny resaka fampandrony any ambanivohitra dia mandeha ny évolution raha tamin'ny raha valimanana tsy nisy dalo nisy na nisy fa tena zavatra tsy dia makay zany tamin'ny andra valimanana ne tsy dia nanahoana ny vidiny vary tamin'ny raha valimanana ne tsy dia nisy zany hoe olona tsy manaraka fitsipika zany fa tao anatin'izany zany zay ny zava-dehibe tao anatin'ny valimanana mety tsy ho azon'ny olona zay ao anaty programme ny hoe zao ny programme apetraka ao amin'entiny hoe manifesto iny zay ataony sy ny hoe zay hoe réplique maniry mapy 2 ihany moa zany zavatra any zany hoe ny azy de zao ataontsika ny lalana dia nataony lalana nahoana ny lalana satria avoakantsika ny vokatra avy ato ny ana 2D7 zany hoe zavatra pratique au radio salany nataony raha tsy ranana taloha nataony amin'izao fotoan'izao io le resaka fampifehezana io kany mamono antsika eto le gabrara kio hoe lasa tamin'ny transition ny zavatra nitranga ny ainy an'izany tsika namidy ny omby bœuf sur pied na omby velona na le fanakany velona ndrokotra tao le dalo dia avy amin'izay tsika anao amin'izay hoe bon zao nanaovana zay tsika drone dia tsika hélicoptère ity ny expert étranger no avy eto ina no hainy expert étranger ho anao an'izany tsy possible zany aiza nalan'izay expert étranger an'izany atao hoe lozoka zany fandehanan-dalo na ny hoe any ambolibozy kely zany na ny hoe any ambodi-boanara zany aiza nalalany an'izany fa itsika samytsika ihany malala dio resandra valimana any amin'ny fototra tsika ny fampifehezana any amin'ny fototra ny discipline ny angatsika tsy misy fampandrosoana eto raha tsy milamina aloha fiainam-bahoaka any amin'ny fokotany io zay ny zava-dehibe fa tsy tonga dia répression ta dia avintsika atao eto aloha le hoe fanapaream-pahefana tena izy tena izy zay le iendriky ny fanapaream-pahefana tena izy fanomezana ndraikitra ny any amin'ny fototra zay aloha ny mahamay antsika amin'izao fotoan'izao zay tsika vao miresaka n'izany hoe 3 mois sy ny anina rehetrarehetra zany marina fa zany ny olona amin'izao fotoan'izao efa any amin'ny volany ny olona efa nyneny tsy mampaniny zany fa raha vao miazakazaka manao an'izay tsika miazakazaka manao tsombo aloha anentsika n'le temps perdu nresako teo dia lasa diso le fampandrosoana fa lasa dino le vahoaka madinika tsy mihinan-kanina fa raha tena hanao zavatra tsika aloha any amin'ny fototra zany hoe reo vahoaka madinika tsy mihinan-kanina ireo le mpiasa-panjakana tsy nijerena ireo reo le be antitra sy nysisisisy reo aloha rehefa le couche défavorisé nijereo keto Madagasikara e amin'ny zavatra ny fahadisoana ataontsika teto jereo ny lalan'ny Madagasikara amin'izao fotoan'izao zay olona rehetra miteny dia firenena faran'izay mantra indrindra tao anisan'ny mantra indrindra fahatelo sa telo efatra dimy mantra indrindra amin'izao tontolo izao eto nefa jereo tsara fa 4 firme mandeha eny misy matanjaka be zany économie souterraine izay ve no atosikatsika miasa andeha mba asin'izay sa ijery an'le vahoaka aloha miaingany amin'le resaka manaona ny vidiny vary manaona ny ampandrosoana ny ambanivohitra manaona ny resaka fampianarana manaona ny resaka fahasalamam-bahoaka sy ny sisa zay tsika afaka heritaona na heritaona sy tapany zay vao heritreritra amin'izay hoe ndao tsika resaka autoroute amin'izay fa mbe fa miakatra amin'izay fari-piainan'ny olona fa raha izao tsika atao ina le autoroute marina fa be dehibe ny 4 eto Madagasikara io réplique n'izay zavatra heritreritra ataontsika zay mahazo Macron zio Macron tanora loatra dia lasa ny heritreritrany hoe zao nataoko dia ataoko mitovy anisany anankiray firenena ngeza be aty Europe i France dia leader européen i France ny hafarany tsy mijery an'le vahoaka madinika ntsony fa le rendrarendra tany ambony nandeha le diplomatie tany velany napseo en France amin'ny endrika hoe la France leader Europe ihany zay ny namay anazy dia inona ny zavatra nisy gilet jaune no réplique zany zany ina moa izy ty ny fahadisoana tsy tokony averina eto Madagasikara zay ny mataontsika hoe na revaka miezaka ady hevitra dia ohatra mitavozavozaka valimana ao anaty ady hevitra ndraindray satria arangaranga ndray ny mifanotra aminazy hoe zay anao an'izao zay apetraka sala amin'izao apetraka tsara be zany tsy mikritika an'izany tsara be fa mbola tsy fotoana an'izany eo nina mantsy raha vao tsy manao any ianao dia raha vao mbola miteny ianao mbola tsy fotoana dia hoe tamany tsy miasa satria mila an'le zavatra mivaingana mila zavatra mivaingana ny miasa jery le fandaminana io miasa io le fiandaminana zay ane le fametrahana le efa asa ngeza be zay fandaminana zay jereo anao tsara fa eto Antananarivo ne jereo e raha valimanana reny afaka manao an'izany sy ny heritreritra an'izany sy nanao an'izany etra amin'izay
reny ange mody hoe ohatrany mezan'ny olona lisy tamin'ny voalohany hoe raha valomanana manao ina moa sy te nasainy nanao cravaty ny chauffeur ny taxi brosy fa teny aminao a fa psychologique zany satria ny lalantsika service public zéro any amin'ny mpiasam-panjakana tsy mandeha am'izy ny administration any am'izay sehatra rehetrarehetra misy fidiram-bola kolokolo manjaka ahoana tsy hisy fampandrosoana vaniny tojery raha tsy milamina daholo aloha zay rehetrarehetra zay ary discipline nanao ambadika zay izy ana afaka mametraka zany vavalomana teny aminao a na tonga an'io gabrarako io a satria nanao fahadsoana atao anatina transition neritreritra hoe ndao anaova zavatra voatrany tsy mety le izy de ndao a adozy tao raha valomanana de sensisa kanjo ny aratsy le fiainam-bahoaka ny agabraraka ny ananjaka ny zavatra rehetrarehetra de io l'économie souterraine io marina fa nisy nandroso teto fa ny olona minorité teto amin'ny firenena ne ny tompon'ny tany zao e ny tompon'ny arenakibon'ny tany ny tompon'ny mivatra tompony ina zay le ozy aho hoe raha vao misy fahadisona zay fa tsy maintsy miainga am'le ora du sol andresahako teny aminao Gilbert Zatovy hoe tsy nitahataka izay ihany ve nataon'ny filoha teo aloha raha John Romampianina kanefa ny iarana hity reny ny zava-nisy a mbola izay ihany ve le tetavin'ny Marc Ravalomanana ho averina ve zany ohatra sa hoe manahoana indray ara le inona mety hitiavaka anazy am'izay ohatra tsy mitovika tsy mitovy mihitsy tamin'ny andro Ravalomanana jareo a fandaminana resaka discipline tanàn-dehibe teto Antananarivo ny lamina tsy nisy resaka fako zany tsy nisy resaka jiro tapaka zany tsy nisy resaka rano tapaka zany tsy nisy resaka famatinana mpijaly zany ny lalana azy namboariny dioziny olona no nitan'ny olona fa tsy voafe mihitsy Ravalomanana fa tena andresindray ty amin'ny 2006 satria tena miazakazaka be ny fandefasany any lala io tena hainy io de ozy izy ny olona ngany lalana azo hoanina ozy amin'ny mpanao politika satria ibloquena ny Ravalomanana mba tsy hoany amin'le fanamboarana lalana ka za tsy miteny aminao hoe za tsy miteny aminao hoe tsy manao fa manaraka lojika amin'ny mahapragmatika ny Ravalomanana ny zavatra rehetra Ravalomanana tsy ampianarinao an'izany développement zany matoa izy napetraka an'io ampirany io a zay no izy jereo tsara mody nanenjika anazy moa zany fa rehefa misy recul tsika mijery ty aty orina a posteriori tsika vao manao le jugement fa zay ohatra marina ihany tsika zany manao an'izao hoe ragaty fa inony ty fa tam'zany satria alefa amin'ny propagande tsika nanao an'izy inona ragaty ty magro eran-tanàna sy anina rehetrarehetra ty tsisy région tsy misy magro eto Madagasikara tsisy grande ville tsy misy magro eto Madagasikara ay le izy de zao ao ambadiky le resaka an'io a prix de gros no amarotany magro ho amin'ny mpihinana en détail zany en détail le grossiste tany ambanivohitra rehetrarehetra tany zay niankina fotsiny tamin'ny ino distributeur nanao monopole atao anatin'le région kely tao lasa ny paritaka zay distribution na PPN zay lasa tonga tany afarany zay ny ambanivohitra tany na siramamy na menaka na produit tico na inona zany hoe démocratiser ny Ravalomanana ny PPN na teto Madagasikara tamin'ny alalan'ny réseau de distribution za tsy manao tena mety zay satria ohatra ny fangaro am'izay le rafitra anankiray nefa Ravalomanana telkile de mbola tsy natoky tsara ny hoe fahaizana atao anatin'io fa ny izy ny ereriny everiny raha nisy fahadsoana atao amin'ny Ravalomanana de tsy nanomana opérateur économique BDB nanana tsala aminazy zay ndresa manadafy ito aloha asitsika Ravalomanana BDB saingy tsy vita zay tao anatin'ilay fazy nametrahany an'le izy fa jereo tsara fa ny PPN rehetra jalabona ny gasy tao anatin'izay tsy nahita vidin-javatra niakatra aingana be sala am'izao zany anefa fandamina monsieur Jerry efa fandaminana anankiray zany a nahatongavan'izay jereo ny fampianarana tamin'izany efa nanomboka niditra dolodolo ny fanarenana ny fampianarana sy ny sisa ary zany rehetrarehetra zany ny andraikitra ny menany reny fiangonany reny nanao ny éducation sociale tany ambanivohitra rehetra tany nanomboka zany hoe za tsy manao hoe miandry fefa misy
fa ainy nandamina an'izy hoe eto am'izao fahazo zao dia miditra amin'ity lalanyity tsika dia manomboka an'izao efa nanomboka ny pôle intégré de croissance raha io nosy be io ny lasa ohatrany hoe lasa ataontsika hoe ohatrany Saint-Tropez any andafy am'izao fotoana zao ozy ny olona c'est grâce à Ravalomanana io grâce à Ravalomanana satria io pôle intégré de croissance anankiray io Antsirabe matoa mandeha io zay Antsirabe lasa tomo anisany anankiray fiefy politika fa tsy zay ny tena hoe natonga lezy hoe nandeha taonajio fa ny anisany anankiray zone agricole mandeha indrindra eto Madagasikara ary niantoka famatsina marobe amin'ny produit ny avy eo Antsirabe zany naovako anao hoe raha resaka développement zany mafy izy ao anatin'izay ka tsy le hoe zay lesy fa itino plan PDB zay resaka plan de développement resana teto Madagasikara zay tao anaty na propagande fa tsy hainy namadika an'izany ho asa fa ao anatiny le resaka Ravalomanana dia hoe ozy ny gazety hoe tsy mazava ny programme Ravalomanana ile brouillon salam'izao peut-être mety marina angamba zany ao anatina firesany Ravalomanana tsy olony kabary rehefa mikabary izy dia le tambany votra iny no hitanao fa rehefa manao asa izy c'est Ravalomanana Ravalomanana tsy tia asa demi mesure zany Ravalomanana tsy tia asa tsy vita hatramin'ny farany zany ary Ravalomanana tsy tia asa vita ratsy zany ary zay efa qualité n'le olona zay dia jereo tsara izy rehefa mitondra le seul président tonga anaty ministère mandeha mijery hoe manao anany aty ary taiza ireo nahita ministère malotoloto tamin'ny andro Ravalomanana tsisy zany fa mahita zay lehibe tsy manaraka an'izay rehetrarehetra zay ary nanahoany Madagasikara tamin'izany fotoana zany najainy firenetany velany nanaraka an'izay évolution zay firenetany velany vita le hoe mitady olona ny frantsay ho azony bekiona teto Madagasikara Ravalomanana tsy azo natao an'izany Ravalomanana tsy tiany zany hoe ao anatin'ny faritra izy dia plate bande lui dia ianao ny hiditra ao anatiny eo ary zay nampiova ny politika frantsay teto Madagasikara raha tadidinao voatery tonga teto de Villepin voatery tonga teto Chirac nresaka taminy satria niova ny géopolitique raha zao tontolo zao sy ny rapport politika teto amin'izao tontolo zao tsy olona bekonina tadiavin'ny olona les France africaine efa vita fa ny olona tadiavin'ny grande puissance interlocuteur valable ary Ravalomanana zay io nefa zao no anisan'ny tenenako hoe raha ny adihevitra izay natao tamin'ny niny alahady iny dia anisan'ny tena ny masimasony ny candidat Marc Ravalomanana ny fiarahamiasany amin'ireo mpamatsy vola vahiny tahaka ny FMI sy ny Banque mondiale anisan'ny nanaitra naheno tamin'iny hoe nyzay mety ho tiany FMI zany hoe ireo fepetra izay tapetraky ny FMI no tsy maintsy hoarana ahoana ny fomba hamakina raha malina zay Gilbert Razatovo ny FMI ozy izy ny candidat Marc Ravalomanana zany marobe ireo fepetra izay takiny ny FMI amin'ny famatsiana vola araka izany inona avy ireo noho izany mety mampiseho fa mety ho baikony nefa ny entinao mantsy zao miteny tsy ho baikony zay indrindra mety ho baikony ny FMI hoe zany Marc Ravalomanana ianao jery tsy caractère Ravalomanana zany Ravalomanana dia le izy tena mijoro maha izy azy io tsy azon'olona baikona amina zandra fatany fa mety rehefa fatany fa tiano tanterana ary zay nahafahany nametraka andreo ampirandreo fa zao tsy Ravalomanana izy tsony no mitondra Madagasikara io nyresahany io fa Ravalomanana filoham-pirenena malagasy rehefa filoham-pirenena malagasy izy inona le Madagasikara resahany io ary zay tsy azon'ny olona le Madagasikara resahany io dia Madagasikara amin'ny niveaony amin'izao fotoana zao niveaony Madagasikara amin'izao fotoana zao io nge ny hitan'ny olona le corruption insécurité pauvreté grandissante insécurité généralisée zay no hitan'ny olona ao dia fanjakana miraitsy kombakomba amina resaka daladala rehetrarehetra io fanjakana ihany nivarotra tany-panjakana après une transition zany 100 000 hectares ao lafo mandidina Tanarivo tapitra ahoana ny considéren'ny olona n'izay Madagasikara anao anatin'izay zay ny image hitan'ny olona dia Ravalomanana mandray an'izay tsy afaka anao hoe
anareo io le Madagasikara matoy izy ny teny ilatsaka ny tao anatiny io zavatra io ilatsaka hofidiana dikan'izay dia zao manaiky an'izay zava-misy io ary manaiky ny continuité de l'état raha mbola io niveautsika tsy afaka mititoyer ny olona tsika jery na tiatsika na tsy tiatsika ao anatin'ny relation internationale io tsy sentiment io rapport de force anao la jungle ozy ny olona mahay azy ka rehefa ao anatin'izay raha valomana tsy maintsy manaiky an'izay misy zay hoe la jungle zay ao anatin'ny tsy raharahin'ny olona ianao ho iaho fa ny olona tsy afaky tutoyer ny olona ianao raha mbola zao niveau misy atsika ka raha mbola mibaiko ny olona mafy amin'ny raha valomana zany baikona zany amina zavatra hoe fireneny io fa tsy maintsy manaraka an'izay satria zay ny continuité de l'état aloha io ny mission am'izao fotoana zao dia anjarany manarina an'io fa niendriky Madagasikara tany velany nefa nanana maizy azy tamin'ny andro valmanana nanana maizy azy tamin'ny andro valmanana marina fataony laza ianareo tsy manao francophobie ny président anareo tsy zany raha valmanana épris de liberté sady sarotany tamin'le souveraineté nationale ary eo ny mahatonga azy anatin'io hoe nanaiky an'io tsy zay aloha zay aloha tsy maintsy ataotsika tsy maintsy manaraka an'izay lalàna ny fiarahamonina iraisam-pirenena zay tsika tsy maintsy reo partenaire technique et financier reo aloha ny tsy maintsy rahatsika marina fa be deaibe mifehipetrandreo nefa am'izao niveau misy atsika zao dia tsy maintsy rahatsika aloha zay na iza mandray an'io tsy afaka hiteny ianao tsy hoe nahita vola tany velany dia mahita partenaire technique sy financier kendain'olona am'izany ianao fa rehefa miakatra ny économienao taka Maurice ianao dia efa considéren'ny olona salany hoe pays émergent anao matanja lavo zavatra hafa zay am'izay ianao efa partenaire efa on se traite d'égal à égal fa izao ve ny misy atsika jery mezan'ny olona atsika aloha ka na iza raha valmarina ny président de république io tonga ao tsy maintsy manaiky an'izay aloha tsy maintsy manaiky aloha hoe tsika mbola tsy afaka tutoyen'ireo olona reo zay no itenena zay ny dikan'iny resaka resahany iny amin'ny interprétation tsika am'izao fotoana zao zay ny dikan'iny mazava tsara zay ary ny tiako ho tenenana koa dia io ankoa aloha le toetra ny Marc Ravalomanana lazaina fa te haka ny hanatsara ny orinasa manokana te hanapariaka ny empirany amin'ny sehatry ny indostrie zany ahoana indray ny amalinao an'izay raha jerentsika zareo nge mpitondra teo tsy tsika no miresaka nanomboka atao amin'ny transition be dia be na resaka mandeha mikasika mpitondra fandimby teo manambola mipetraka ry manambola mipetraka an'izao hoe zao ny volany aniny zao ny trafikana volamena zao ny trafikana bois de rose zao ny sisa any velany any mipetraka izy zany dia ny amin'ny île Caïman hony ozy ny olona fa za tsy miteny hoe anganeko olondro zany fa ny zavatra lazaiko anao fotsiny jery rehefa ny vahoaka no miteny an'izay to Madagasikara misy apahana famarinana zay ny antony dia zao eto tsy misy notion na secret d'état zany eto amin'ity Madagasikara tsika ty fa rehefa misy rumeur mandeha dia mahamahiny ianao zay fa atahory fa misy marina ao ambadika zay atria ianao mpanao gazetsaga eto amintsika les rumeurs dévancent l'information et l'information justifie les rumeurs ary zay ny hoeto ka raha miteny zany hoe ianina ono za tsy ananaran'olona fa zay ny mandeha i président zao ny ministre zao ny prime ministre zao ny nanao an'izao nanao trafikana bois de rose nanao trafika volamena ny fianakavianydra lasy ny sisa mahamahiny fa misy zavatra marina ao ambadika zay ireo ihany nanao ny ahoana moa nafahatsika iresaka hoe ny ino ty izy iny reto le biblique le re atsimo reto ty nisokatrano sy atsimo lasa mitraverse ny ino ty izy ny frontière aérienne tsika dia lasa mivoaka ny velany any raha tsy misy tsykombakomba anatina resaka fitorahina ny lazako an'izany amiditsika ny tany lasa mivahiny tapitra manodidina Antananarivo manontanianao hoe izavy ny tany malalaka eto Antananarivo zao tapitra fa raha Valmanana raha nanao an'izany zao tsara fa ho aniza le produit tao ambadika atao anasoavana aniza le produit tao ambadika atao marina fa nisy an'izany tsy mety zay fa za milo
fa mafy aminy impacté anazy ny resaka Afrique Atsimo iny ao anatina maturité zay ny ilatsika zay ny anaovako ny hoe le fatanorana be loatra le mitondra ingaingan'ny eritreritra sy ny idéalisme anatin'ny saina io a manimba zavatra be dia be ratsiraka à l'époque nalaza zany ratsiraka zany 30 taona mahery kely izy nanao hoe la souveraineté nationale ne se négocie pas tonga tsika dia niala tamin'ny zone franche sans mesurer les lanjatsika ao anatin'ny zavatra zone franc fa tsy zone France mesurer ny capacité tsika amina inona moa sy irrésister ijery an'le problème ny afaratsika crise économique en 1982, 81, 83 fa teriny verina moramora tao anatin'izay zay a le fougue de la jeunesse fahatsoana zay le fahatsoana zay ary tokony tsy hiditra am'izany erreur zany tsontsika jareo ny olona fa tsy ahita président de république zany ianao any velany raha tsy efa un certain âge ny antony de zao ray aman-dreny firenena zany mandanjalanja zany alao ary izy ao anatin'ilay fotoana atao ny teny efa tahorany dolidolo zavatra mihetsika rehetrarehetra to zay le tonga dia sasaby ataoko zao za tsy matahotra ny ihany za tsy mety zao zay le manahirana ao anatina fireneny ity tsy fianakaviana ary tsy fiainana ao anaty tanàna anankiray ity ka hitrafatry fananao hoe tsy maintsy ataoko zao fa fireneny ity lanjalanjaina doly des milliers de paramètres isaka na ray minitra ny gérenao ary rehefa tsy ray aman-dreny manana an'izay fahamatorany no anatin'ny sainao dia manimba zavatra ary nahita gazety anakatranao 70 taona raha valy manana efenjeny fotoana sady fa ny anankiray mbola ao anatin'ny ana jeunesse toy zay famadika an'izany ny zava-dehibe mila ray aman-dreny ty fireneny ity ary mila ray aman-dreny ny sedra zavatra manahirana salamny raha valy manana io fa ny zavatra anankiray tena ngeza be dia ny hoe vitsy ny olona salan'ny ravaly manana 10 taona nahita ny Afrique Atsimo verina avy any dia ny rebondira indray hoe misy défi anankiray petran'olo zava-dehibe zany ao anatina resaka fitezana ny firenena sy fitantanana ny firenena ka angamba everiko fa anisany anankiray ananany ravaly manana tombony be dehibe zay maray aman-dreny sy hafanana zay toetra tsy voasakany obstacle zay ao anatina fiainana sy ao anatina resaka le vision anatina resaka firenena mazavazara ny amin'izay fotoana ihany koa mandeha dia mandeha fantanina faraparany apetrako aminao angambany dia ny fifandraisan'ny fahitanao ny fifandraisan'ny marika ravalomanana amin'ireo olona avy any amin'ny faritra satria izay ihany koa dia anisany toetra iray izay malaza ratsy amin'ny marika ravalomanana zay zany fiveriko azy fanenjey resaka mita le resaka to ihany tonga dia resaka eto zany eto Madagasikara aloha tsisy afaka miteny na iray aza fa hoe olona tena etni anankiray tsy misy fangarony eo na ray aza ny antony de zao azavaiko dia makany eto Madagasikara ianao na ny atsimo na ny avaratra na andrefa na ny atsinanana dia mitovy ny fiteny fototry ny fiteny mitovy eto fa variante dialectique no mahasamihafa azy kely zay ny tsy aizantsika tsara teny frantsay io ary zay ny tsy aizantsika tsara teny anglisy io satria manana fiteny national tsika avezy io mipotra ka izy afaka ilaza hoe anay io na avezy mipotra ka afaka ilaza hoe za tsy mila nianina Madagasikara ray ty tsy misy afaka iteny hoe za zao za miteny aminao zao za mbo mieritreritra fa ambany andro ny dadako ambany andro ny reniko fa nijerena le izy rehefa jerena iny tantara ao aminay eo andrenony ny fihevinon-drazao rehefa jerena zany mihitsy dia lasa foky taninay io andrenony dia rehefa avy eo amin'izay rehefa jerenay arahanay ny tantara arbrogeno zay ka avy any amin'ny sud-est misy sud-est zany andrenony zany ahoana ny ilazanao sady ambany andro pura dia io ny zany da andeha anadalany olona tsy mitovy amiko hoe za tsy mila nareo na sa sala am'izao za miteny aminao zao
ao anaty fikambanana zanakavaratra zay ary afaka amiteny atakarana madio tsy fatatrao hoe ambany andro ary amiteny atakarana miaraka aminamao tsisy afan'izany tsisy afaka amiteny an'izany eto fa zavatra contradiction majeure tia napetraka fotsiny io izako misy problème politique de sala am'izao ianina fa tsisy afaka hiteny an'izany eto na iray aza tsisy afaka manazava eto hoe taiza nisin'io fiteny mitovy eto Madagasikara taiza io meltine pot io nipetraka tsika malaza hoe sasany avy any Afrika sasany avy any Arabie sasany avy any Indonésie fa tsisy afaka amiteny hoe za zany zaly avy any Indonésie za rery fa le sisa avy any Afrika sa tsy misy zany eto fa hitovy fanjakana mipetraka teto-merina io niainga avy any Mikoto io resaka voemara am'izao fotoan'izao io resaka ambany andro ny BDB ao satria tany point ny fandefasana ombona kany amin'ny grande navigation maritime taloha karaha BDB taranaka ambany andro any voemara tsy afaka miteny voemara hoe za de za zalahy za takara nana sala am'izao ana betsa mizaraka avaty tsy haiko zay tianao resanao anatin'ny zavatra tsy misy zany fa raha hoe rafitra fiarahamonina fotsiny hoe ny afaka miteny tsika zay tsy nisy mpanjaka sala mijalany amin'ny Sofia ny tsy mihety tsy nisy mpanjaka tany efa républicaine et démocrate tany voalohany ry zalahy zay zany fa hoe rafitra fiarahamonina fitondrana sala am'izany fa loha ny resaka hoe za de zao tsy misy an'izany eto Madagasikara no zany aza bedina ao anatin'izany migasy fa ity nosy itya efa vahoaka ity efa nataon'ny zanahary nosy anankiray ity ranomasina valapario zay ndrenam-pony merina ary zany za miteny aminao vaky ny adina tsy afaka miteny era valimala za miaro an'izay zavatra tsy afaka miteny zay tsy afaka zay sady tsy tena merina zay satria tao anatin'ny nomansland amin'iny zavatra iny no tsy tena bebe zany aiza nafandra valimanana hiteny an'izany hoe za tsy tia kotie zany ary tsy nisy an'izany satria mita fotsiny zany volena rehefa tsy tiana ny olona anankiray de lazaina hoe tsy mety io sala am'izao io mba hampedina zay zao ny fampielezaka hevitra zany retsika zany avoaka am'izao fotoan'izao satria apetraka foana zay contradiction majeure zay no complexe isan-karazany fa tsy misy tokony ananana zany intsony fa zavatra hoe ity ho le za hoe nafony Andriamanitra nosy ty tsy zany ny resaketo fa zavatra any Madagasikara ty de gasy mipetraka eto fa tsisy olona afaka hiteny hoe za zao de madio za zao de madio zany anisan'ny teny azo amondrona anazy izay natao izay satria dia efa madiva ifarana ihany koa ny fandarantsika Gilbert Zato omeko fepitona fohy ianao nefa ny aloha maranana tena misimisy kokoa izay teny ny fanaovantsika teo izay tsotra ny ady zao fotsiny ny azy zao mila olona ray aman-dreny ty fireneny ty oka zay ny fanaovan'andranandrana ka rehefa tsy te hiverina intsony tsika ho any amin'le lazaiko teo hoe fantrana meo pampana insécurité généralisée fanondranana ray-pirenena nakiteny telefona fanondrana are-pirenena tsy tanono amin'ny zavatra tsy tokony atao nampahatra ny malagasy sala am'izao sy fitondrana gaby raraka nanjakany gaby raraka tanteraka zao fanjakany baroa de zao ilaitsika ny mijery tsaratsara kokoa za tsy miteny tsy manao échelle de valeur mihitsy amin'izy rola fa expérience ny any resako anatin'izay ao anatin'ny fitondrava za tsy miteny hoe tsy izy ny anankiray fa ao anatin'ny expérience satria zay lany eo reo any ao président ny Madagasikara donc tsy manana intérêt ana ratsy ny anankiray ao anatin'izay fa za fotsiny hoe manana tombony raha valimana amin'ny mazoky olona azy amin'ny efa manana expérience azy amin'ny fitantanany efa nanany zany ary zay zava-dehibe zay vidina lafo zany ao anatina fiainam-pirenena ro zany ho avy ty ny fifidianana ao anatina kiondalana angezabe Madagasikara ary zay kiondalana angezabe tsy anaovantsika vazovazo ao anatin'izay fa miankina amin'io mba tsy hanenina tsontsika diso indraytsika tamin'iny ray mandeha iny fa aleotsika mijery ny zavatra de mba
ilamina Madagasikara zay ny tadiavintsika ninninona vokatry fifidianana io dia filamina ny tadiavintsika mba azahoantsika mba manana firenena mitombona mahaizazy am'izay mba tsy niratsy ny resahan'ny olona nyty Madagasikara ty fa manaraka mba ho zava-dehibe hoe fantroso nyty Madagasikara ty am'izay no zavatra misy za manokana dia mitonany olona ifitaka falimanana satria zany ny veriko hoe mamety azy tsy zany ny eritreritro zay sy ny analysiko ny manao an'izay fa io safidin'ny olona io loi de nombre ho an'ny fifidianana fa manana safidy tsika ao anatin'izay cuindal angisabio zay dia anjaratsika no misafidy misaotra besaka Gilbert Zatofo misaotra tompoko ary ny farany eto ara ny fanjaratsika ary ny fotoanatsika dia manaraka toy izao indray vahiny hafa no raisitsika eto amin'ny l'entrevous toy trano kosa nefa ny fandarana eto amin'ny Dreaming mametraka ny veloma mandra-piona ho antsika tsirairay any atokantrano any veloma tompoko veloma tompoko